Mbola eo amin'izay baolina lavalava izay ihany dia tetsy amin'ny kianjan'ny ANS-Ampefiloha kosa indray ny fikambanana FTMR no nanatanteraka ny fiadinany amboaran'ny fahaleovan-tena ka lalao maromaro no tanterahana tamin'izany tetsy amin'ny ANS-Ampefiloha izany androany amin'ny mahakatoky ny fety ny asaramanitra ihany koa dia ity fikambanana ity dia ny zara vatomamy sy arendrina ho an'ireo ankizy tonga teny an-toerana. Totosa tetsy amin'ny kianjan'ny ANS-Ampefiloha ny lalao famaranana telo ho an'ny fiadinany amboaran'ny filoha izay fifaninanana karakarain'ny fikambanan'ny mpitaiza tanora eny amin'ny faritra Iva izay tantaniny Andriamatoa Naina Rakotondrafara. Tia rahantsika amin'ny sary ty ary dia ny lalao famaranana teo amin'ny diviziona faharoa izay ikatrohan'ny Basta Anandavamamba manao akanjo manga amin'ny sary izay mikatroka amin'ny 15 cousin avetsy Manarsoa. Izy zareo Basta avetsy Andavamamba no nivoaka nandresy tamin'ny isa 4-3. Teo amin'ny lalao faharoa famaranana ho an'ny diviziona fahatelo dia ny 15 forsa kosa indray no mivoaka nandresy tamin'ny isa 4-3 rehefa nandresy ny Tamifa Anandavamamba tamin'ny isa 4-3. Araka ny nambarany filoha mpitantana ny FTMR dia tratra ny tanjona ho azy ireo ary tao akatoky ny fety toy izao no nanaovana ny lalao famaranana mba ampifalifaliana ireo mpilalao baolina lavalava sy ireo tanora eny amin'ny faritra Iva. Voalohany indrindra aloha dia ity fifananana ity zany no finaly ny kopy ny fahaleovan-tena zany izay natao teo ambany fehiny ny filoham-pirenena ary anisan'ny nanolotra ny amboara lehibe dia lehibe hozaraina amin'izao izy. Misy ihany moa zany izy ity saika natao tao amin'ny Andramaki nefa mbola misy ny fandaminana amin'ny resaka terrain dia ny deuxième sy ny troisième zany no totosaina androany fa ny première anankiroa zany miandry ny terrain azy ny Andramaki izay mbola jerevana ny daty anaovana ny lalao famaranana. Ao anatin'ny fetintsika amin'izao inona zany no zarainareo ho azy ny mpandresy sy ho an'ny olona tonga aty amin'ny kianjan'ny misy tokoa zany ny natolorana omby ny maresy ary mahazo kopy ny resy ary ny ankizy madinika dia hotolorana bombao sy bisky ary ny arendrina miaraka amin'ny labozia mba hanaovandry zareo fety amin'ny 25 sy 26. Inona ny tena tanjon'ny fikambanana amin'ny fikarakarana faninanana ohatr'izao? Ny tanjon'ny fikambanana zany dia mba ny ampiroborobo ny tontolon'ny ringby ary amin'ny sehatra avo dia avo kokoa ny ringby eto Madagasikara indrindra ao anatin'izao afa mandroso dia mandroso zao ny ringby dia izay zany ny tanjon'ny fikambanana ary koa hitatana an'ireo ankizy majinika eny amin'ny faritra Iva mba handray andraikitra amin'ny tontolon'ny ringby. Tsy totosa hatramin'ny farany kosa ary tsy natao mihitsy ny lalao famaranana teo amin'ny diviziona voalohany izay tokony ikatrohan'ny ICR 15F sy ny FCM Tafaray tamin'ity androany ity. Nisy ny olana teo amin'ny rotota ka dia emitra amin'ny fotoana manaraka izany ny lalaon'izy ireo.